Ny tontolon'ny zavakanto no amaranantsika ny vaovao miditra ao anatin'ny andro fahadimy moa ny festival Madagasikara tetsy amin'ny sehatra Maintso Natsahamanitra raha moa no ny fanome fotoana ireo mpakafy jazz tamin'ity androany ity. Raitra ary nahafa-po ny mpijery hetsika podium jazz izay notanterahana tetsy amin'ny kianja Maintso Natsahamanitra androany ao anatin'ny festival Madagasikara andiany faha-efatra amby roapolo. Izany nampiseho ny mahamantiana sy ny fahafilan'ny mozika ity ireo mpanakanto vahiny sy malagasy ny ankatsehatra teto. Anisan'ny naneho ny talentany ary ny tarika Edgar Avadra, Didier Labe, Jacques Ravel Duo, ny Fabien Degré Trio ary Dadita Rabessona sy ny ekipany. Afa-po tamin'ny 10 andro sy ny hetsika Madagasikara ihany koa ary noho izany ny mpikarakara. Amin'izao aloha dia azo atao hoe mizotra tsara ny lanonana satria herinandro be izao zany ny hatrehana nefa mbola tsy tapitra ny herinandro voalohany nefa mizotra tsara zany ny fikarakarana sy ny fampisehoana rehetrarehetra. Tonga daholo moa zany ny vahiny nasaina rehetrarehetra na avy any Suisse, avy any Frantsa, avy any Indonésie, mitarakakaratao dia azo atao hoe ny fifanankalozana miaraka amin'ny artiste malagasy moa zany dia tena mahafonda tokotra satria moa zany tena zava-dehibe aminay Madagasikara hoe ny fifandraisan'ny malagasy sy ny vahiny zany. Nifanindry tamin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra moa ity andiany faha-efatra amby roapolo tamin'ny Madagasikara ity nosoritan'ny mpikarakara ihany anefa fa tsy nanelingelina ny fisotrany izany. Misy ny any faritany satria izy io tsy hoe tana jazz ka Madagasikara tena zava-dehibe dia hoe mahafahan'ny jazz mivalapatra era Madagasikara tahaka izany ny any Diego, ny any Ambositra, ny any Fort Dauphin, Fianarantsoa, Antsirabe zay zany ny hoe andalovan'ny festival Madagasikara amin'ity andiany faha-efatra amby roapolo. Ny hariva teo moa dia nitohy tetsy amin'ny Café de la Gare tamin'ny alalan'ny cabaret niarahana tamin'ny voahirana Andry Ambely Group ny hetsika. Ankoatran'ny teto Antananarivo dia nisy koa ny ireo fampisehoana izay natao tany amin'ny faritany raha ho any androany dia isily sy fanaiky izay samy mpanakanto malagasy no ny ankatsehatra tao amin'ny Alliance Française tao Fianarantsoa nanomboka amin'ny 7 hariva teo. Ny hetsika Madagasikara andiana faha-efatra amby roapolo izay tsy farana ratsy ny 12 oktobra ho avy izao. Dia izay indray no manakatona ny vaovao atsika tokolasy tokovavy makasitraka anao hatrany nanjoy izany hatramin'ny farany mametraka ny velomandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ny tenako.